mihinana sakafo ara-pahasalamana ny aty Cuba satria dia misy ny akora rehetra ny otrikaina izay ilaina amin'ny vatantenantsika olombelona ny sakafo hohanina aty ary dia mitovy amin'ny any Madagasikara ny zavatra hohanin zareo. Ireto zao dia sakafo maro loko izay misy ny protéine, misy ny lipida ary ny glucide ary ireo karazana otrikaina maro samihafa toy ny calcium, ny fer, ny magnésium sy ny sisa zany amin'ny zavatra ilaina indrindra zany dia ny vitamine C koa zany amin'ny karazana voankazo. Eto amin'ity zavatra hohaniko ity zao dia misy ny tsaramaso izay tsara dia tsara ny protéine entin'ny voamaina indrindra zany ho an'ny vehivavy izay efa miakatrakatra ihany koa ny taona zany amin'ny ménopause satria dia mora levonina ny protéine végétale izany ary tsara dia tsara koa zany ho an'ny taovam-pandevonan-kanina ary mitondra androny ataontsika hoe fer irony zany ary miaro ihany koa zany amin'ny lalan-drà. Dia misy zao ny laisoa, misy ny concombre, ny poivron, ny vary zany tsara atao kely dia kely ny vary rehefa misakafo satria misy glucide, siramamy betsaka zany ao anatin'ny vary indrindra rehefa miakatrakatra ny taona zany. Dia ity zao ohatra zao ny henan'akoho, ny atody fidira zany no tena tsara rehefa mihinana ny atody izany. Reheto dia misy ny goavy mitondra vitamine C, goavana dia goavana ny goavy, misy ny papaya, misy ny melon, ny jus moa zany dia vita amin'ny voankazo izay natoraly, tsy misy siramamy mihitsy zany hoe anampiana ny zavatra hohanina na sira betsaka fa dia voalanjalanja daholo ny zavatra rehetra izay hohanina aty zany ka dia mahasalama dia mahasalama tokoa zany ny sakafo aty Cuba.